Resaka fahasalamana ihany sika mbola vitsy ny mpanome an-tsitrapo eto Madagasikara satria dia manodidina ny 520 isan-jato fotsiny zany ny manome nefa dia manome aina tamin'ity andro natokana ho an'ny mpanome an-tsitrapo ity dia namafisina ny fanentanana mba hampitombo izay antotanisa ho an'ny mpanome izay. Ny 30 isan-jato ny raha mivoaka amin'ny hôpitaly dia ilaina amin'ny vehivavy miteraka na ireo didiny. Fa isan'ireo olona mila raha ihany koa ireo tradoza na accidenté ary ireo olona marary ny drépanocytose sy ny homophilie. Eto Madagasikara mbola vitsy ny isan'ireo mpanome an-tsitrapo satria manerana ny nosy dia 520 isan-jato ihany izany. Ny tsirairay no tokony hanome raha ny nambaran'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka androany. Olona zay zany eto fanentanana dia ataontsika ilay havan'ireo marary reo ary rehefa misy ohatran'ireny dia tokony mba mamerana reo satria ny havanareo ny karakaraina satria io raha io dia tena ilaina mihitsy koa amin'izany fitsapony izany. Ny zavatra fantatsika moa zany dia hoe io raha io dia tena aina mihitsy, tena lavio izy amin'ny teny frantsay ary tena ilaina mihitsy izy io tsisy mahasolana io. Za dia amin'ny tenantsika zany tsisy mahasolana io izy io. Mpanome 20 hatramin'ny 50 isan'andro no tonga eny anivony toerana fanomezan-dra etsy amin'ny HRA ary ny 50 isan-jatondreo dia ampiasaina isan'andro ihany koa. Hamporisihana araka izany ny rehetra mba hanome an-tsitrapo. Ny besoin isan'andro zany zao isan'andro misy olo amin'ny 120-150 eo ny manome dia zay raha zay en général ataontsika 90% tonga dia lany dans la journée. Dia zay zany misy an'izay olo zay manatona fa zay manana sita mobile maromaro dia reny sita mobile reny no ezahana menona an'le besoin an'le isan'andro. Fanavotana ain'olona fahatsaran'ny fahasalamana isan'ny mahatonga ny Roland Rakotofiringa nanome efa ho 50 taona izao ary efa nahatratra 700 ny fanomezan-dra nataony. Tena antony nanosika hanome aloha dia fahatsapako izy mahasalama izy. Ary araka lazaiko tamin'ny témoignage teo 107 donation androany zao nataoko. Ny eritreretiko dia avita 110 amin'ny taona ho avy satria fiaino 70 taona amin'ny taona ho avy ary 50 taona namezan-dra tamin'ny taona 1966 ary nanome voalohany. Fampiasana zato isan-jato avy amin'ireo mpanome an-tsitrapo io no tanjon'ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS amin'ny taona 2020. Androany moa no nankalazana ny andro manerantany ho an'ny mpanome an-tsitrapo.